Tompoko lasy tompoko vavy ajaina tolorana ny araby no any tokantrano any izay mbola tafaraka aminay atao amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'izao fampalalam-baovaotsika izao ampanajana ihany koa no anasako hoanao sy ny teknisiana indrindra ireo mpanao gazety izay nanangona ny vaovao entina hoanao eto anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolon'ny politika avy hatrany ary ny isantarantsika ny fotoanatsika eo ampiandrasana ny valiteny avy eny anivon'ny fitsarana avy ny momba ny lalam-pandrenana dia mitohy ny asa tanterana ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao teo jerentsika avy hatrany sary. Mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena ary manohy ny asany rehetra mifanandrify amin'izany ny solombavambahoaka. Ny maraina teo dia nisy ny fivorian'ny bromaritry ny anteny meram-pirenena niaraka tamin'ny mpitarika mivoamera samihafa. Tamin'ny herinandro iny zany dia efa nanomboka miverina ny asany solombavambahoaka ny vory nisy fandahara-potoana izay nylaniana tamin'ny herinandro iny fiantsoana ny mpikambana maromaro vitsivitsy teo anivon'ny gouvernemanta. Raha nahita moa izy iny fa tsy dia tena tanteraka tsakany sy andavan'ilay izy raha antsika mahafantatra iny na tsy nahatanteraka an'ilay izy fa ny solombavambahoaka teto anivon'ny anteny meram-pirenena dia efa samy vonona sy niatrana teo avokoa tamin'ny fiantsonan'ireo mpikambana ny gouvernemanta ireo. Androany nisy fivorian'ny bromaritra, nisy ihany koa fivorian'ireo filoha maritra sy ny filoha vondra ametrahana fandahara-potoana vaovao indray dia anao ny fandaninana io fandahara-potoana vaovao indray ny solombavambahoaka tsy maintsy mbola ho tafiditra ao raha fahitako azy hatreto aloha mbola tsy hananako ampelantanana ilay izy fa raha fahitako azy tsy maintsy mbola ho tafiditra ao ihany ny fiantsonan'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy mety hoe fiaonana amin'ny gouvernemanta ray manontolo dia hitantsika hoe tanteraka tsakany sy andavana mihitsy resa mbola iandry fotoana ihany ny toedraraha moa hoe raha antsika malala fa nivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ankehitriny ny mason'ny mpanara-vaovao rehetrarehetra ohatr'izay ihany koa izahay solombavambahoaka mitodika ny fitsarana avo momba lalam-panorenana amin'ny masonay miandry hoe inona no avoakan'ny fitsarana avo ny lalam-panorenana mahakasika ny zavatra izay laninay tety amin'ny anteny meram-pirenena. Raha tokony hariva teo ny nandaniana amin'ny fandahara-potoana ny anteny meram-pirenena dia tsy tanteraka izany. Tsy tratra ny fehitrisan'ny fandaniana izany ary ahemitra raha-pitso ny fandaniana amin'ny fandahara-potoana ny anteny meram-pirenena. Aiza kosa momba ny raharaha fametrahana ny tsy fampitokisana ny gouvernemanta. Hatreto aloha mbola tsy dia nahay miresaka loatra momba ny motion de censure. Misy ny sasany miresadresaka eny amin'ny tokotanin'ny anteny meram-pirenena eny hoe misy motion de censure hatreto mbola tsy dia tena tsy mbola nisy nanantona ny tena tamiko hoe ty misy sony atao na misy firesadresahana io motion de censure. Ankoatra ny fametrahana ny tsy fampitokisana ny gouvernemanta feo mandeha anivon'ny anteny meram-pirenena ihany koa ny fametrahana ny voamera parlementaire misahana amin'ny fanajiajiana ny raharaha famoaham-bola 7 miliara teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana.